Rina Randriamasinoro, demokrasia iarovana ny mpitondra ny misy eto. Emilien Rambosalam, Vaovao Seny, avoiny marina momba ny doublon. Anosy Zato, tovolahy mody adala, nianika pilona mitondra herinaratra mavesatra. Manano mbola tsara atsika jiaby izay manaraka ny fahitalavitra MBS amin'ity matonaly ity talata 12 ny volana Septambra taona 2024. Tonga soa eto amin'ny fotoana ny vaovao, manasana ampanajana ny tenako anaraka izany hatramin'ny farany. Vaovao makasika ny androany izay daty anisany manandanja isany nanonganana ny fitondrana ravalomanana ny hoe tsy misy ny demokrasia 20 taona aty aoriana misy ve izany demokrasia izany eto amintsika malalaka ve isika. Misy ny fanadihadiana nataony Germaine Menjanahary sy Andra Kotomalala manodidina an'izay. No dradradraday ny filoham-pirenena ankehitriny nandritra ny teteza mita fa tany demokratika Madagasikara no mafisiny izany nandritra ny fampelezan-kevitra fifidianana filoham-pirenena taona 2024 tsy mifanaraka amin'ny nolazaina ny zava-miseho eto amin'ny firenena tsy takona nafeniny ny fisamborana ireo olona maneho hevitra ka manohitohina ny fitondrana. Ny tena olona tena mahay mitantana ny manana kapasité d'écoute, manana an'izay fahafahana mihaino rehetra izay ianao. Fa tsy hoe ny marina aminao ihany ny atao hoe marina fa ny marina amin'ny hafa tsy jerena mihitsy. Fa tokony enonao ny rehetra. Ny olona rehetra raha mandeha amin'ny fifidianana tsika tany républicaine da resaka demokrasia mametraka ny mpitondra amin'ny alalan'ny fifidianana. Ianao tsy hoe lany 100 isan-jato dia mitovy hevitra aminao daholo ny olona. Matoa ny olona tsy mitovy hevitra aminao dia misy olona manana firehakevitra hafa zany zay eritrereto no tsaratsara kokoa. Dia ianao mila mahay mihaino amin'izay ianao, mila mahay mifandresy lahatra ao anatin'izay ianao satria ianao efa lasa mpitondra ho an'ny vahoaka rehetrarehetra fa tsy ho an'ny atokonao rery na ho anao manokana na ho an'izay mifidy anao fotsiny. Dia tokony ianao zany manana kapasité mihaino ny rehetra dia mahay mandravona an'izay hevitra rehetra izay inona moa ny tanjona ane. Dia ny ahafahana mahazo fampandrosoana, ny ahafahana miala ao anaty fahantrano. Fa raha ohatra ka ny hevitr'olona ray foana no arahanao tsy manana recul mihitsy ianao hoe mety ve zany ataoko izany, sao dia mba tokony izao tokoa raha no izy na tokony izao dia tsy ho tafavoaka eto mihitsy isika. Ankalazana amin'ity androany ity izany ny andro iraisam-pirenena ho an'ny demokrasia raha ho an'ny tamin'ny taona 2024 dia nampanantenaina fa asiana kianja ny demokrasia manerana ny faritra eto Madagasikara. Aiza ho aiza izany amin'izao Miradora Benjamina no manao izay fanadihadiana izay niaraka tamin'ny Andra Kotomalala. Ny taona 2024 antony nentina nanonganana ny fanjakana ny joro ara-dalàna no hoe tsy misy demokrasia eto. Didy jadona ny manjaka. Nanaovana letrezana ny nametrahana ny kianjan'ny demokrasia teo Ambojatovo ary dia nirehariana fa isika ny manana izany kianja ahafahana maneho hevitra izany voalohany. Voatonga teo amin'ny fitondrana nefa ny mpitantana ny teteza mita dia ilay kianjan'ny demokrasia ny foanany ary notereny hiverina ho kianja fialamboly. Tonga eo amin'ny toerany ny be ny tanàna ankehitriny izay miray antoko amin'ny mpitondra ihany dia nanapa-kevitra fa ho avadika ho lasa parka botanika izany ary efa misy mihitsy ny famatsim-bola. Ahoana hoy ny vahoaka tompon'ny fahefana? Nangalana izy ity izany tamin'ny 2009 dia hoe kianjan'ny demokrasia atao fa tsy atao resaka politika izany hoe izay tian'ny mpitondra anaovana azy fa atao kianjan'ny demokrasia izany mba hanehoan'ny olona ny hevitra ny tsirairay sy mba zaridaina hatramina zaridaina izany Ambojatovo tsy avelan'ny miditra izay mihidy io mampalahelo na ny zanakay te hitsangatsangana tsisy tsony demokrasia eto amintsika. Ilay izy efa kianjan'ny demokrasia hatramin'izay noho izany zany tokony hijana ho kianjan'ny demokrasia foana izy mandrakizay satria tsy hoe izay tian'ny mpitondra ny atao dia tsy izay mampetipety an'zareo foana no tokony ho ataon'zareo. Tsy misy demokrasia ho an'ny rehetra satria ohatran'ny hoe izay tian'ilay mpitondra no atao izany tsy manana fanehoan-kevitra ilay vahoaka malagasy. Izay zany raha ny tena marina amin'ilay fitondrana amin'izao.
Tafiditra ao anatin'izay fanamariana ny andro iraisam-pirenena ho an'ny demokrasia izay hatrany nitondra afatra tamin'ny alala ny tambazotra tserasera ny sekretera jeneraly ny firenena mikambana Andriamatoa Antonio Guterres androany. Ravo Razafy sy Tokira Marilano mitatitra izay vaovao izay. Niompana betsaka tamin'ny ady atao amin'ny Covid-19 sy ny fandraisana izany amin'ny resaka demokrasia ny lahateny sekretera jeneraly firenena mikambana. Na ao anatin'ny ady amin'ny Covid-19 azy izao tontolo izao manana ny toerany lehibe ho an'ny fampanajana ny demokrasia, ny fiparitahany vaovao amin'ny fomba malalaka, ny fandraisana anjara amin'ny fanapahan-kevitra ary ny fandraisana andraikitra ao anatin'ny ady atao amin'ny Covid-19. Atalohana ny boan'ny krizy anefa hita tany amin'ny firenena sasantsasany fanampiasaina izany amin'ny nona ny demokrasia nampiana ny fahafahan'ny olona maneho hevitra. Mety loza nefa nateraka izany raha sarotsarony fotsiny ihany izany any amin'ireo firenena ireo na koa tsy mipetraka tsara ny firindrana asa eo amin'ireo androm-panjakana misy. Ny Covid-19 izay mety hanaratsindray ireo asa tsy nahomby hatramin'izay toy ny tsy fampiny fitaovana ara-pahasalamana, ny endriky ny fanampiana ara-tsosialy omenan'ny vahoaka, ny tsy fitovian'ny fahafahan'ny tsirairay miditra an-tsekoly, ny fahasimban'ny tontolo iainana, ny resaka fanavakavam-bolo-koditra sy ny herisetra atao amin'ny vehivavy. Ankoatra ny fahafatesan'olona marobe, tandinomin-doza ihany koa anefa ny demokrasia no ireo tsy fitoviana rehetra ireo. Talohan'ny krizin'ny Covid-19, efa betsaka ny karazana fihetsiketsehana nisy izay nampiana ny fahatokisan'ny olona ny tompony andraikitra ambony, ny tsy fampiny fandraisana andraikitra izay nampiteraka fahavoazana ara-toe-karena ary nampisokorotana ara-tsosialy. Amin'izao, tokony manao mihoatra ny firenena tsirairay avy, mamaly ny etahitan'ireo olona mitaky fanovana, manokatra ny fifampiresahana ary manaja ny fivoriana amin'ny mpilaminana. Amin'izao andro iraisam-pirenena ho an'ny demokrasia izao, andao raisina ny andraikitra tokana izay nomenantsika norina tontolo anaty fitoviana, maharitra ary andraisany rehetra ny anjara andraikitra tandrify azy avy ao anatin'ny fanajana ny zo maha-olona, hoy Antonio Guterres. Iresaka zavatra fa isika ato anatin'ity fanadihadiana manaraka ity araka ny tapaka teo anivy ny filakevitry ny gouvernementa dia ho tanterahana ny 1 Desambra ho avy izao ny fifidianana loholona. Solombavambahoaka iray voafidy teto Antananarivo renivohitra no mitondra ny heviny manoloana an'izay araka izao hitaterany Germaine Menjanahary sy Andra Kotomalala azy izao. Ahino ny maro ny siny tsy fahamarinana amin'ny fifidianana loholona izay kasain'ny fanjakana ho tanterahana ny 1 ny volana Desambra izao. Ny CENI izay mikarakara ny fifidianana feno doublon ihany mantsy no mbola iandraikitra izany. Ity vomera ity izay nanaiky ny anatanterahana io fifidianana io na de fantany aza fa nisy doublon ny fifidianana izay natao teto ary mbola misy commune 420 tsy manana mpifidy vaventy. Dia tsy manara-dalàna io fifidianana atao amin'ny 11 Desambra momba ny fifidianana lolo. Ny antony dia hatramin'ny voalohany nanaovana ny ratifiena ny volavolan-dalàna izay natao ny commission mixte paritaire dia efa tsy nisy mifanarahan-dalàna. Ny antony dia zavatra tsotra, ny tatitra nataon'ilay commission paritaire nandeha nakany amin'ny premier ministre dia tsy soniavin'ny lehibe ny anteny-mera rotota fa ny anteny-meram-pirenena rery no nanao soniazana nandefa tany amin'ny premier ministre zay dia efa tsy manara-dalàna zay satria kajikajy politika ataon'ny fitondrana amin'ny fifidianana solona anteny-meran-doholoa dia zavatra tsotra anao an'ilay hoe majorité à 100% IRD lolo azy zay ny kajy politika ny fitondrana ary tonga dia mahitsy ohatran'izay ny tenenina amin'izy mba hatonga ny hoe zay avy any amin'ny anteny-meram-pirenena zany makany amin'ny anteny-meran-dolona dia mandeha ho azy fotsiny hoe fa tsisy inona intsony fa dia tsy misy balizy tsony mba hiteny hoe tia ny contrapoint ny fitondrana io amin'ny resaka fanaovana ny lalàna. Ho an'ity solombavambahoaka ity dia ny fandravana io vomera io ihany no vaolana iverena ny fahatokisam-bahoaka fa tsy izay olona isolo-toerany ny filolefitra teo aloha izay sahin-joro tamin'ny zava-misy marina.
soloana seny io dia tsy hoe olona fotsiny soloana fa na fomba fiasana mihitsy keo raha dia mila soloana arerahana amin'ny natoko politika sy ny fiarahamonim-pirenena fandrafetana zany fa tsy hoe ny olona amin'ny fitonana fotsiny manao zay satria raha sy mbola amin'ny fitonana fotsiny manao zay dia mbola misy ny fitanilana amin'ny zavatra eo fa tsy zavatra mangarara no avy eo ka ny voka-pifidianana atao fotsiny izy no fidy azy dia hita mazava tsara fa ny zareo amin'ny herité no fidy azy ka raha zao amin'ny herité no fidy azy dia meno tanteraka mihitsiny fa tsy maintsy mahazo consigne io momba ny zavatra ataony io fa tsy sahitena ohatra ny iterirako Kotonarivo ka zay mahatonga ny teny hoe mila soloana io raha ohatra tsika tena tia hita fifidianana mangarara sy eken'ny vahoaka ny valim-pifidianana mba tsy fampitoritory amin'ny fitsarana tsony mba zay valim-pifidiananao. Niavaka ny nanamaria ny Transparency International Initiative Madagascar ny androany izay andro iraisam-pirenena ho an'ny demokrasia nisy ny hetsika tamin'ny alalan'ny visioconférence izay nototosaina nanasana an'ireo tompon'andraikitra eto amin'ny firenena sy ny mpanao gazety ary irony antsoina hoe lanceur d'alerte irony. Waratsika izay vaovao izay tateriny Miradora Benjamina sy Andra Kotomalala. Mbola zava-boavolatra tao amin'ny firenena ny fisiany antsoina hoe lanceur d'alerte. Iverina fa olona mpambosaka tsambaratelo izy ireny ary tena raisin'ny olona sasany ho mpamadika tsotro zao. Ireny anefa no isan'ny manampy be amin'ny famosahana ny trangana kolikoly sy ny fitantanana gaboraraka misy amina sampan-draharaha iray. Tokony ho arovany lalàna ireny olona tsara sitrapo ireny satria amin'ny alalany no ahafahana mahazo ny mangarahara. Izay indrindra no nanompana ny Transparency International ny hetsika momba ny demokrasia androany. Ny za eto amin'ny Transparency International moa dia fantatrareo fa tena izay ilay hoe mivohy ny mangarahara izay sy ny hoe fahamarinana ary ny tamberina andraikitra transparence, intégrité, redevabilité ireo zany no tarigetra hijoroanay satria izay dia resy lahatra hoe ireo singa anankitelo ireo dia anisan'ny singa lehibe mampijoro ny demokrasia tsy eto amintsika ihany fa manerana an'izao tontolo izao. Matoa zay nikarakaran'ilay adihevitra androany iny dia tena satria hoe androany fa 15 volana Septambra andro iraisam-pirenena ny demokrasia mbola mahatsapy izay fa misy zavatra mbola tsy tomombana eto amintsika ary mila hatsaraina zany ary io dia tsy piaka ihany hoe tsy hoe ny fitondrana rery ny diso ao anatiny fa isika rehetra mihitsy mbola mila miara-mianatra ny atao hoe inona kaiza ny demokrasia izany eo amin'ny andavanandro satria ny fandraisana anjara ny olom-pirenena tsirairay ao anatin'ny fiainam-pirenena dia anisan'ny singa iray lehibe ihany koa mampisy izany demokrasia izany. Isika nefa mbola tsapa hoe ny olom-pirenena mbola somary malaina ao anatin'ilay izy satria hoe isika malagasy mahandra sahirana amin'ny fiainako tsy te eritreritra an'izany. Fa io na ady amin'ny kolokolo io na ady ho an'ny demokrasia zavatra mifameno ireo ny fampisina ny mangarahara sy ny sisa dia mila fandraisana anjara ny tsirairay. Dia eo fitondram-panjakana milaza hoe ny ady amin'ny kolokolo ny azy no tena lahara-pahamehana dia izay moa faly foana izay rehefa mare an'izay fa averina foana ilay hoe arao asa tompoko ilay teny izany eo anatin'izay. Dia io fiarovana ny mpanaitra lanceur d'alerte amin'ny lafin'ny mangarahara sy ny ady amin'ny kolokolo indrindrindrindra tena hanampy antsika be ao anatin'ny fametrahana izany hoe demokrasia marina izany eto Madagasikara satria ny tsapatra eto aloha dia mbola demokrasia sadasada ny misy antsika. Fa lafo vaovao mahakasika ny fitaterana kosa indray ny sokatra nanomboka androany ny zotra nasionaly izay misy an'ireo fitaterana olona makany amin'ny lalam-pirenena fahaefatra raha ny hita tetsy amin'ny tobo fiantsonana eny Andotapenaka androany dia nisy ny savorovoro araka izao hitaterany nomena Andriamanamisata sy tahiriniana azy izao. Toy izao hitantsika amin'ny sary izao ny zavanseho tetsy amin'ny tobo fiantsonana tetsy Andotapenaka androany. Androany no nisokatra ny lalam-pirenena fahaefatra sy ny lalam-pirenena fahaenina. Maro ireo olona izay tonga ny lahatra vao maraimbe amin'ny 12 ora nefa mbola tsy niainga ny fiara. Zao makany Mazenga aloha voalohany indrindra. Tamin'ny 9 maraina zao fanasaindreo tonga eto tsika zao ngamba raha tsy diso misy montre ty. Amaraka 15 ino zay raha nataondreo hoe départ amin'ny 4 ariva na amin'ny 5 ariva dia fanamboarana programme any an-trano. Zay le izy fampijaliana voaka fahitako an'izao fa tsy hoe fanatsaran-javatra. Le olana zany betsaka loatra le formalité ataon'le ataon'le mpitatana le makoto. Ny antony dia zao raha mena fotoana ireo voyageur ireo amin'ny 9 maraina tonga eto amin'ny 12 tsika zao mbola ireo le tomobile mbola ireo tsisy niaingana ray ary izany hoe mijaly ny mpandeha reraka izay mpamily
satria raha nanomboka amin'ny enina zay no vezivezy a efa navita 10 kilometra zay raha kely indrindra vezivezy teto fotsiny ho anay zany a dia tsotra kely le izy amboary le rafitra eto fa tsy mety io rafitra napetraka io zao am'izao olo zao maty ndray hono jiro tsy voaka ndray zany le manifolta tsy voaka ndray le volo fa mbola raiko zao zany sasany any cotis zao a efa hitana fanandeha efa lasa aloha nefa samy voyageur ihany dia maninona raha be dia be reo tsisy lasa hatramin'izao fa taraiky eto nefa ao misy be voka ato misy zazakely ato mila sakafo efa lera fisakafoana zao fa fanifiry misy navana misy nalefa misy tsy alefa tsy mety zany rehefa tokony hoe niaraka niatra dia niaraka niatra fa tsy nisy hoe sasany nalefa aloha sasany najana ina ny antony vokatry ny fandaminana vaovao tsy maintsy napetraka noho ny coronavirus ny isan'ny antony tokony eo amin'ny fiarakodia 10 ka hatramin'ny 90 no tokony hiala eto amin'ny gare routière ho an'ny zotam-pirenena fahaefatra fotsiny dia efa tafiakatra hatrany amin'ny 70 ka hatrany amin'ny 20 izy ankehitriny zao io marina loatra satria zay arak'ilay zay tenenitsika zay hoe betsaka loatra le olona nandeha dia somary tena ataontsika hoe ny andro voalohany zay tokoa dia hita hoe na ny fampidirana an'le laran'ny fiara zay tsy tokony tafiditra intsony ary dia efa anisan'ny mahataontsika hoe mampitohana an'ilay ao anaty logiciel tsy na nampidirana anazy dia mazava ho azy ny tsy maintsy hoe misy fahasarotany kely fa efa miezaka dia miezaka tokoa ny atao anatiny ataontsika hoe ny fitantanany gare routière manao an'izay. Eo amin'izay fitaterana izay hatrany tsy ny teto Antananarivo ihany tsinona no nanomboka nisokatra androany fa ny tany amin'ny faritra aloatra mangoro ihany koa dia anisan'izay misaraka izany ny vaovao izay ampitainy ny mpanao gazety ny MBS ao Ambatondrazaka ao mandidina an'izay. Azo bangona amin'ny teny tokana hoe tsy milamina sy tsy voarindra ity fiangana voalohany ho an'ny fiverenany zotra nasionaly mampitohy any Ambatondrazaka amin'ny renivohitra Gasikara tamin'ny ity 15 ny volana Septambra ity. Raha tokony hiainga tamin'ny nora maraina ny zotra voalohany dia tany amin'ny 7 ora sasany voatafainga satria somary nanahirana ny teonivon'ireo grisier tsirairay ny famenoana ilay taratasy mirakitra ny mombamomba ny mpandeha tsirairay. Ho anay gisetera aloha fasarotana dia le manao manifold. Le manifold zany ho an'ny tomobile ho an'ny ATT dia tsy maintsy mandika numéro karapanondry le olona mombamomba anazy ny mombamomba ny azahoana anazy numéro telefony dia tena sarotra be ary tena mandany ady amin'ny firme tsy vao vita ny anankiray zay ny tena sarotra be aminay satria le izy asa vaovao. Fa manana ny ambarany mahakasika azy io mo ny fiadidipatry ny fitanterana ty antoerana. Tsaro fantatritsika fa androany ny andro voalohany iverenany zotra mampitohy aloatra sy ny anty Antananarivo dia rarina raha nisy fataraiky kely zany dia mampataraiky dia eo anivon'ny atao hoe enregistrement an'ny mpandeha izay eo anivon'ny guichet an'ny coopérative tsirairay avy izay tsy maintsy takiana tamin'izy ireo satria vao manomboka moa izy ireo zao mamerina atao anatin'izay tsara ny elaela izay dia izay nahatonga an'ilay fataraiky fa mahatsara zavatra nefa izany satria tsy afaka hiainga eto izy ireo raha tsy fena tsakany sy andavana ny fepetra makasika ny fiara makasika ny olona. Tena ny mampafantatra fa fiara 17 no hiazo ny renivohitra Gasikara tamin'ity 15 ny volana Septambra ity. Avy niresaka ny fitaterana antanety isika dia iresaka ihany koa ny fitaterana anabakabaka miteraka fimenomenomana amin'ireo mpandeha ny fisian'ilay resaka momba ny fanaovana fitiliana ny coronavirus eny amin'ireny fitaterana anabakabaka ireny. Nisy ny fanadadiana mandidina an'izay nataony nomena Andriamanamsata sy Tahiriniana Ranarinirin. Manomboka miverina tsikelikely ny sidina anatiny eto amintsika isan'ny fepetra tsy maintsy noraisina kosa ny hoe tsy maintsy manao fitiliana PCR ireo mpandeha ary tsy maintsy eny amin'ny la deuxième ny anaovana izany. Raha etsariary ny saran'io fitiliana io tsy maintsy 2 andro mialohan'ny sidina no anaovana izany. Eo no miteraka olana satria misy tsy mivaly ny fitiliana anatin'ny 2 andro. Voatery ahembotra ny dia ary voatery mamerina fitiliana indray ireo mpandeha. Miverina mandora etsariary indray ary mandoa vola amin'ny tsara dia ho saran'ny fanemorana ny dia. Raha ohatra hoe vol intérieur zany hoe vol tsara dia io dia any amin'ny la deuxième no
ataony test. Raha ohatra indray hoe boaka ivelany hoe le rapatriement le mandeha any ivelany mihitsy izay anaovan'le olona le test akoatran'ny LA2Z fa resaka fandaminana io mba hampahaingana kokoa amin'izay mba ohatra hoe centraliser le fanaovana test. Eo amin'ny sehatry ny fampianarana kosa indray dia androany no andian'ny fahatelo nanatanterahana ny fanadinana CEPE ho an'ireo faritany izay tsy mbola nahavita an'izany. Anisan'izany ny faritany ny Toamasina, misy ny vaovao izay ampitainy ny mpanao gazety ny MBS Toamasina manodidina an'izay. Natratra enina amby efapolo sy telonjato tamin'ireo mpiadina 707 voasoratra anarana no tsy tonga niatrika ny CEPE androany ranonambarana lehibe ny Cisco Tomasina voaloha kanto amin'ny fobe mpanadinana CEG Ratsimilao izay amy toeram-panadinana 4 no betsaka indrindra tsy tonga tamin'izany izay natratra 2:10. Miparitaka amin'ny fobe mpanadinana 9 moa ireo rehetra ireo. Roa tamin'ireo mpiadina voasoratra anarana atao amin'ny Cisco Tomasina voaloha no fantatra fa voatery niatrika fanadinana eny amin'ny Cisco Moramanga sy Ambatondrazaka avy efa napetraka kosa ny lamina sy ny fanapa-kevitra ny fanjakana mahakasika izany. Fitaona zandriny indrindra raha 5 taona kosa ny sokony indrindra izay manana fahasembanana. Raha fantatra trano moa dia natratra 5 ireo mpiadina Mona sy Marenina miampy roa manana olana ara-pahitana tao amin'ny Cisco Tomasina voaloha. Araka ny fanazavana azy dia efa iroso amin'ny fitsarana ireo taratasy mpanadinana ny mpampianatra indraikitra izany manomboka rahampitso ary tombana nivoaka amin'ny ity farany herinandro ity ny voka-mpanadinana CEPE amin'ny Cisco Tomasina voaloha. Anisan'ny tafiditra ao anatin'ny faritany Toamasina ny faritra Alaotra Mangoro. Nanatanteraka ihany koa ny fanadinana CEPE tamin'ity androany ity. Andeha hoarantsika izay vaovao tateriny mpanao gazety ny MBS Ambatondrazaka izay. Mpiadina 2:7 mianadahy no tsy tonga niatrika ny fanadinam-panjakana voalohany CEPE raha ho an'ny tatonivo ny faripadipam-pianarana Ambatondrazaka. Tamin'ireo mpianatra voasoratra anarana 7,770 dia ny 7,770 ihany no niatrika izany tamin'ity 15 ny volana Septambra ity izay nitsinjara tamin'ny fobem-panadinana 2:30. Somary nanahirakirana ihany moa ny fitrandraham-baovao raha ho an'ity fanadinana CEPE telo no ny noty nivoaka avy nenivon'ny ministera ny fanabeazam-pirenena. Na izany niezaka ihany izay nitady ny angom-baovao maro samihafa ny odidina ity fanadinam-panjakana ity. Tena ny mampahafantatra fa dia nisy ny mpianatra iray teo anivon'ny fobe mpanadinana CEG Rasaka voatery tsy maintsy nentina teny anivon'ny toeram-pitsaboana noho ny aretina tampoka nahazo azy teo anivon'ny izany toeram-panadinana izany ary rehefa avy teny anivon'ny toeram-pitsaboana moa dia niverina somatsara nanohy ny fanadinana io tovolahy io. Fa raha makasika ny antotanisa akapobeny ho an'ny etonivo ny fobe fanabeazam-pirenena Alaotra Mangoro dia tamin'ireo mpianatra 570 sy 904 izay tokony hiatrika ity fanadinam-panjakana voalohany ity dia ny 9 sy 3 tamin'ireo dia tsy niatrika izany fanadinana izany. Mety misy zany le fitombona dia mety misy avy amin'ny ray aman-dreny mihitsy mety manapa-kevitra hoe tsy afanao hiatrika fanadinana ny zanany. Ny ray aman-dreny tsy afaka niditra ny amin'ny toeram-panadinana mba hialana amin'izay fifanosonana izay dia ireo hitantsika ety ivelan'ireo na zanaty zany ny ankizy moa tsy fahasalamana io ihany dia misy anankiray izay vokatry ny sakafo nohanina somary niotra kely amin'ilay anao fanadinana dia misy fa livonankanina kely dia somary nandoa izay efa nentina teo amin'ny mpitsapy efa miverina mandray ny asany izany ny fanaovana fanadinana. Eo amin'izay tontolo ny fampianarana sy ny fanabeazana izay hatrany maro tamin'ireo sekoly tsy miankina no nisafidy ny ampiakatra ny mpianatra ao amin'ny kilasy saingy nisy kosa nefa ireo izay tsy nanao izany fa nisafidy ny anapitra ny taom-pianarana 7,20 tahaka ny eny amin'ireo sekoly fitaizana sy fampianarana ny zaza trapa-sembanana. Mialy raha arinombana no mitatitra izay vaovao izay eo amin'ny sary ny tahiriny anara Omalalatsinainy no niverina teny an-tsekoly ireo mpianatra eny amin'ny akano marenina na ny akama 67 hectara.
amidany programa mpianarana 724 izy ireo ary roso amin'ny fanadinana famaranana sy fifindrakilasy alohan'ny andraisana ny taom-pianarana vaovao 22 saingy misy ny vepetra tsy maintsy narana manoloana ny coronavirus. Hofaranana aloha ny taom-pianarana teo aloha nanomboka omaly dia maharitra herinandro vitsivitsy eo zay dia rehefa vita zay dia hiditra amin'ny taom-pianarana manaraka indray any amin'ny volana novambra any zany vao miditra taom-pianarana manaraka. Zay indrindra hatreto tsinona zany dia mbola hoe ireo mpianatra zany hoe ny kilasy nisy azy ireo teo aloha ihany no misy azy amin'izao fotoana faranana tsara ny zavatra izay tokony hoainy amin'ny kilasy idiran'ny manaraka dia hisy zany ny karazana sivana hoe iza no miakatra kilasy, iza no tsy maintsy mbola manamafy dia zay no mahatonga le hoe famaranana ny taom-pianarana aloha zao. Tao anatin'izany zany dia nisy ihany koa zany ireo ankizy ao amin'ny kilasy manomana ny fanadinam-panjakana zany hoe ny kilasy taona fahadimy sy ny taona fahasivy ary ny amin'ny taona famaranana zay manomana CEPE, BEPC ary ny bac zay natao zay farany azo natao mba ahafahan'zareo mianatra. Nisy mihitsy fotoana lavalava nanaovana an'zareo ho kilasy mandry teto amin'ny sekoly dia afaka nianatra ihany zany na dia tena tsy feno aza tsy feno loatra dia afaka nianatra izy ireo. Fa ny fanomanana zany dia fanomanana fanadinana atao hoe efa vonona indrindra ny ara-tsaina zany ireo ankizy ireo satria fantany hoe nahazo tombony ihany izy. Marina fa nanomboka tamin'ny taondasa dia nandray ireo ankizy tsy manana fahasembanana teo anivon'ity sekoly natokana ho an'ireo ankizy manana fahasembanana ara-pandrenesana ity. Tena raisina voalohany eto dia ny ankizy zay voamarina avy any amin'ny mpitsabo fa manana olana ara-pandrenesana zany hoe sofina misy olana. Fa zany aza nanomboka tamin'ny taona lasa teo izahay dia mitsinjo ny hoe ny filaza azy hoe fiatiana ireo ankizy ireo zany mitsinjo ny fiatiana ireo ankizy ireo izahay mpanabe ny anazavana azy foy dia hoe anirina any sy eo amin'ny fiainan'ny manontolo na manomboka zao aza dia tsy tokana lava ireo ankizy ireo fa tsy maintsy hiaraka amin'ny besiny maro foana izy any anatin'ny fiarahamonina. Noho izany dia nanomboka tamin'ny taona lasa teo zany izay dia nandray ankizy na dia tsy manana fahasembanana aza dia raisinay dia natomboka moa zany teo amin'ilay hoe piraitapo amin'izy ireo teo amin'ny hoe zanaky ny mpiara-miasa. Isy 720 amin'izany moa ny mpianatra tao amin'ny akamata amin'ny taom-pianarana 724 iny ka 520 tamin'izy ireo no nanala ny fanadinana CEPE, 720 no hiatrika ny fanadinana BEPC ary 5 kosa no anala ny fanadinana baccalauréat. Izay ny momba ny fampianarana sy ny fanabeazana fa lafim-baovao hafa kosa indray trangam-piarahamonina nitangorona ny olona tetsy Anosizato androany maraina ny andrandra nijery ny andron-jiro ny jirama hita teny an-toerana ihany koa ny mpamonjy voina sy ny mpitandro ny filaminana indro tovolahy iray no niantona teny ambony teny araka izao fanadihadiana tatery ny Mirado Benjamin sy Andry Rakotomalala izao. Amin'ny folo sasany zao fotoana tongavanay mpanao gazety eto amin'ny rond-point Anosizato trangam-piarahamonina hafahafa no tazana eto mampitangoron'olona fa dia lehilahy iray no niankatra tamina andron-jiro iray eto amin'ny rond-point Anosizato eto izao hitantsika amin'ny sary zao mbola miantona eny ambony eny ny lehilahy ary tsy fantatra hoe inona ny antony izany fa avy hatrany aloha dia andeha ho anontanitsika ny mponina manodidina izay nanatry maso ny antony izao trangan-javatra izao. Joro tetsy amin'ny tetezana tetsy izay dia vajerena fa tafakatra niakatra teny izy
dia avy eo tsy hitana hoe na fa tena ambony tena izy nandindisy nanalina dia le polisy sanao midina dia tsy netinidina izy dia faran'le polisy ny antso renfort. Inona le problème mahatonga anazy niakatra? Tena tsy fantatra io a, tena tsy fantatra mihitsy ny hoe inona problème na inona problème. Nazo lasaina angamba dia hoe mafy le asa ny courant tsy dia fantatra loatra aloha hoe tapaka fa ny fahitana an'ilay victime teny ambony zany nahafantarana hoe tsisy courant atahorana dia izay nahatonga anay ny risque dia fomba nampidinana anazy moa zany système na sauvetage en hauteur. Io moa zany arakaraky ny degré an'ny asa mahatonga an'izy dia efa raha mahita moa zany fa asa délicat izy dia tsy maintsy za mahalehibe anany no tsy maintsy mandray ny andraikitra voalohany. Eo amin'izay vaovaon'ny sosialy izay hatrany nanomboka tamin'ny fiandohany ity taona ity dia saika nirongatra ny trangana fanolanana indrindra fa ny teto andrenivohitra. Saika isan'andro dia mahazo fitarainana hatrany ny eo anivon'ny polisy misahana izany. Hoarantsika izay fanadihadiana izay nataony mialy rarinombana sy tahiriny aina ranariny. Ankoatra ny fidoroana zava-mahadomelina dia antony maro samihafa no mampirongatra sy mahatonga ny herisetra ranofo miatra amin'ny zaza tsy ampy taona. Na tratra 770 ny isan'ny trangam-panolanana voarainy ny polisy misahana zaza tsy ampy taona na ny PMPM Metsianosy sy tsara lalàna nanomboka tamin'ny fiandohany ity taona 24 ity. Ary ny betsaka voa amin'ny fanolanana 240 hatramin'ny eo amin'ny 5 taona eo. Zany akory tsy midika hoe ireo ihany misy violona fa misy tena mbola kely ary misy olon-dehibe tratran'ny fanolanana. Ny olona manatanteraka an'le izy matetika dia olona efa mifankazatra amin'le ankizy ohatra na hoe olona mpiray tanàna na olona tsy lavitra azy. Zay zany no matetika dia misy zao ohatra hoe amin'ny 470 io ny 5 tamin'ireo olona azo atao hoe akaiky be an'le ankizy azo lazaina hoe mifototra mihitsy ary. Ny fipetrany raisin'ny polisy pirenena dia ny resaka sensibilisation na fanetanana manazava ny zavatra tokony ataon'ny ray aman-dreny zany. Tamin'ny alahady hariva teo moa no nisy tehona trangam-panolanana teny Andosizato andrefana. Zazavavy kely vao 7 taona monja no niaran'izany herisetra ary nofo izany nitsoka ary mbola ifampitadiavana na havandoza amin'izao fotoana izao. Io andro alahady io zany tamin'iny izy nirahako dia nirahako mividy tsarpo zany izy ka io lehilahy io zany mpiaravarotra amin'ny eo an-tsena eo izy io dia ohatrany hoe misangisangy io zanako io zany io rangahy io zany dia za zany tsy nana saina ratsy mihitsy ohatrany hoe fitiavana ohatrany hoe ray aman-dreny zanaka zany le izy dia tsy nana saina ratsy mihitsy zany ohatrany hoe vidy tsarpo tany zany io zanako io dia hitany dia ohatrany hoe zany zany nataony izy hoe anandro hiaraka amina dia nandeha zany io zanako io nanaraka anazy tany ka le zanako tsy nanana saina hafa zany ohatrany hoe nentiny nanodidina an'io hitanareo fiafolobe io nanodidina an'io tany zany le zaza dia avy eo no nitsotsony dia avy eo babeny dia avy eo amin'izay zany efa tonga tery amin'le fanasana lamba le amin'le rose kely izay dia teo zany nampidinina dia teo zany forcena lana ny patalohan'le zaza dia le zaza zany no tsy nety dia avy eo zany izay ndrahona an'izay hoe ho vonono fatony raha hoe tsy manala an'le pataloha zany le zaza kely dia avy eo zany le zaza ohatrany hoe sady nananiny zany ny tapena no vavan'le zaza dia tsy afaka nioraka tsony zany le zaza kely zany ohatrany hoe nataony nananiny teo le zanako e. Babeny nakanto dia natoko ny taty malelana azy nandeha mividy saribô. Narano sa hoe narano dia miboatena hoetiny dia zany teny hoe za tsy handeha dia izy vao maika mamory fe dia hoe rehefa tsy mandeha ony dia atsipony any anaty rano sady vonono faty. 7. Izay ihany koa no idirantsika eo amin'ny maresaka iraisam-pirenena ny mahakasika ny fifidianana izay ho tanterahana any Côte d'Ivoire amin'ny volana Oktobra ho avy izao no tanteriny Ravirazafy Mahenina sy Tokira Marolahy amintsika.
Le Conseil constitutionnel a tranché, on connaît désormais les... Tsy nekeny fitsarana avy tao Côte d'Ivoire ny atota taratasy filatsahako fidiny ho filohan'ny pirenena any Guillaume Soro izay filohan'ny mpikomy teo aloha sady Premier ministre teo aloha. Ateo ihany koa ny filatsahako fidiny ny filoha ivoirianina teo aloha Laurent Gbagbo ary nikena kosa ny any Alassane Ouattara izay filohan'ny pirenena niveriny rotsaka indray sy ny any Henri Konan Bedi filohan'ny pirenena teo aloha. Ny 13 oktobra izao no anatanterana fifidianana filohan'ny pirenena ny antoerana. Tamin'ny roa antota taratasy filatsahako fidina misa 470, ny 4 tamin'ireo ihany no nekeny fitsarana avo izay nivoaka omaly ny valiny. Anisan'ny mahazo mirotsaka candidat Pascal Fingo Gessan izay Premier ministre nandritra ny fitondran'ny filoha Gbagbo tsy ny asombavam-bahoaka Konan Bertin avy amin'ny atokony Henri Konan Bedi. Tsy nekeny fitsarana avo moa ny fangatahndreo avy amin'ny fanoherana ary nilaza fa tsy mahazo mitondra firenena fanotelony Alassane Ouattara, io Laurent Gbagbo sy Guillaume Soro kosa izay noelohan'ny fitsarana ivoirianina ka izay no antony tsy nanekena filatsahako fidina azy ireo. Laurent Gbagbo izay 17 taona ankehitriny tsy mbola laza ampabemasy ny filatsahako fidiny saingy mialokaloka ny Belgique miandry fitsarana avy amin'ny CPI na ny Cour pénale internationale. Olon-kafa no nanatra ny atota taratasy ny farany nefa ary nisy ny soniany. I Guillaume Soro ihany koa noelohan'ny fitsarana igadra mandritra ny 20 taona noho ny fanodinkodinana volam-panjakana. Omaly ihany ary tsy mbola nivoaka ny valiteny avy amin'ny fitsarana avo. Anisy ny fihetsiketsihana sy diabe nataondreo olona manohitra ny firotsahany Alassane Ouattara izay nefara tamina fifandonana tamin'ny mpitandro filaminana tany amin'ny faritra maromaro tao Côte d'Ivoire. Nisy tamin'ireo mpanao fihetsiketsihana tao Abidjan no nandoro fiara, ny tany Bangolo nandoro camion sy fiara kely hafa, nisy no nametraka sakandalana izay noravan'ny mpitandro filaminana tany amin'ny toeran-kafa. Eo amin'izay vaovao sy maresaka iraisam-pirenena izay tranga hafakely izay niseho tany amin'ny atao anaty fiaramanidina iray no tateriny Ravirazafy Mahina sy Tokiramarila amintsika hatrany. Hafakely ny fomba nialany ity lehilahy iray ity amin'ny fanaovana arovava nandritra ny sidina natao no any Kanarizy izay nahatra ora 4 teo tsy nitsahatra nihinana chips ny tenany 27 taona izy naleo nitady hevitra ahafahany miaina toy izay hanao arovava raha natao nikajikajy tsotsotra isaky ny 2 minitra izy no mandrapaka. Nilaza raha teo ity lehilahy ity fa voaisany ny chips atao anaty fonosany ka nokajiny ny faharetany fitsakonany iray sy ny hoe afaka 4 minitra indray vao maka chips vaovao. Naparitany tao amin'ny pejy Facebook ny aveo ny zavatra nataony. Betsaka moa no nanakihana ity teratany Anglisy ity atao amin'ny tambazotra. Fihetsikiretsy tsy tokony atao ny sasany manoloana ny fianaky ny Covid-19 na izany azy nisy ireo nahita izany ho naompy. Izay ihany koa no nandesitsika namarana ny vaovao tamin'ity niany ity mankasitraka anao nanaraka izany hatramin'ny farany mametraka ny veloma samy tsara ho amintsika jiaby indray ny tenako amin'ny manaraka koa.